Ny fiandohan'ity herinandro ity dia saika nahitana fiakarany avokoa ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny siramamy, ny lafarinina. Raha tsy resaka fa tsy ireo ihany isika dia misedra olana noho izany ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy. Noho ny fitsinjovana ireo mpiasa eo anivon'ny zone industrielle Filatex sy ny akadimbahoaka eny dia nitsinjovana manokana izy ireo manoloana ity fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ity. Miakatra ny vidin'ireo akora ilaina amin'ny andavanandro varotana eny an-tsena nanomboka ny voalohan'ity herinandro ity. Ny lafarinina sy ny siramamy tena niaran'izany fiakaram-bidiny entan'izany araka ny nambaran'ireo mpivarotra niarany tafa taminay teny Analakely. Raha toa ka 240 ariary tokoa ny kilao an'ny lafarinina dia lasa 740 ariary zany ankehitriny, izany hoe nahitana fiakarany 200 ariary. Ny siramamy kosa lasa 440 ariary ny kilao raha toa ka 540 ariary, izany teo aloha, izany hoe nahitana fiakarany 300 ariary be zao. Isan'ny fototra izao fiakaran'ny vidin'entana izao ny fiakaran'ny vidin-tsolika, eo ihany koa nefa ny fanafianan'ireo ho mpamongady entana manoloana izay. Niakatra mihitsy zany ny siramamy sy ny farinina vary am'izao. Izy mivaovao foana zany tena marina fa tsy mipetraka amin'ny plasy raha izy isaky maka dia miova foana dia tsy mametraka prix intsony zany le mpivoatra fa tonga dia miova ilay izy dia zay tsy mametraka prix intsony mivoatra sasany fa sasany mametraka. Efa vanemiko rosy. Avany mihitsy manovanova ilay izy fa tsy dia hoe zay. Manolana izany fiakaran'ny vidiny akora ilaina amin'ny andavanandro zany dia nijara siramamy milanja 12 taonina ho an'ireo mpiasan'ny orinasa Fakaba misa 2 sy 1 alina ao amin'ny zone industrielle Filatex etsy Akadimbahoaka ny vondrona Filatex. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena izao asa sosialy izao. Kanefa fanehoana fankasitrana ihany koa ireo orinasa Fakaba misa 220 sy ireo mpiasa ao aminy. Sy atrasa misy 720 tokoa no hita ao anatin'ireo orinasa Fakaba voalaza ireo, ary mandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ny faritra misy azy sy Antananarivo amin'ny ankapobeny amin'ny alalan'ny famoronana asa ny fisian'izy ireo.